amin'ny lafiny fanabeazana indray kosa ao anatin'ny fanombohana ny taom-pianarana 5 enina amby folo sy roa arivo ny sekoly rehetra amin'izao fotoan'izao. Anisan'izany ny sekoly IEF ASEM etsy Andravoahangy izay nampivory ireo ray aman-dreny tamin'ity maraina ity. Fahombiazana mandrakariva ny taom-pianarana ho an'ny sekoly IEF ASEM etsy Andravoahangy any ka tsy mitsahatra mitombo izany mpianatra ao aminy. Izany fahombiazana izany anefa dia tsy tontosa raha tsy teo ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny mpianatra mpanabe ary ray aman-dreniny mpianatra. Nampivory ireo tokotely mamasana andro ireo ny sekoly androany maraina mba hifanakalozana sy ampahafantarana ny fandaharana asan'ny sekoly amin'ny taom-pianarana vaovao. Araka ny fanazavana entiny talain'ny sekoly Ramatoa Razafy Eliane. Ny sekoly IEF ASEM amin'izao fotoan'izao dia mihaona amin'ireo ray aman-dreniny mpianatra. Inona moa ny iarahanay fa dia araka ny fitenintsika malagasy hoe mampitovy tandrokanga. Zava-dehibe ho anay sekoly IEF ASEM izay ao anatin'ny vondrom-panabeazana ASEM ny fotoana toy itony satria amin'izao fotoana izao dia afaka mampahafantatra amin'ny ray aman-dreny izahay manahoana sy manahoana ny fomba fiasanay. Izay moa dia hatramin'izay dia tonga amin'ny angady sy miarina amin'izany lafiny hoe tsipy. Io no mahasamy hafa antsika amin'ny biby satria misy raha teo tafiditsika dia tsy maintsy misy ny zavatra tokony arahana amin'ny fotoana toy izao. Ary anisan'izany ohatra na ny fomba fiakanjon'ny mpianatra fotsiny izy rehefa tonga ny fotoana ilaina azy dia izay ny tarafana hoe mahay mifanaja, mahay manaja ny tsipika izay eto anivon'ny sekoly. Ka ararotinay amin'izao fotoana izao ny miarahaba an'ireo mpianatra ary mankahiry anazy avitan'ity taom-pianarana 12 sy 2 arivo. Ny fiaraha-mientan'ny mpianatra mpanabe ary ray aman-dreny no anisan'ny antoka lehibe amin'ny fahombiazana an-tsekoly araka ny fenitra izay voizin'ny vondrom-panabeazana ASEM rahateo mba hahatonga ireo mpianatra ao aminy olom-banona ahafetsara ny hoaviny. Notsahivina tamin'ny fotoanandroany io ary ny fepetra sy ny fitsipika amin'ny feny mpianatra ao an-tsekoly. Ahitana ny kilasy rehetra manomboka amin'ny kilasy 6e hatramin'ny terminal A, C, D ny IEF ASEM etsy Andravoahangy. Ny 5 oktobra ho avy izao no fidiran'ny mpianatra.